Tsy afaka ianao no mahita, ianao no mahalala amin'ny fiainan'izy ireo tsirairay avy any amin'ny toerana izay misy azy ihany. Mangataka izahay ny mba hitantananao sy hivombinanao ny sapana rehetra atao amin'izao fiangonana izao. Tsarovanay manokana eto ny sapana Dorcas amin'izao anio izao. Engane Jesosy mba tena ho vavolombelonao tokoa izahay ary mba tena hijery anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Ianao koa hanampy anay amin'ny asa rehetra izay kasainay ho atao tanterahana, dia ianao anie no herinay sy tanjakay ahafahanay manatanteraka an'izany. Mangataka koa izahay ho an'ireo izay anatin'ny tsy fahasalamana, n'aiza n'aiza misy azy ireny Tompo dia ianao no mahita. Ianao anie hanasitrana izay marary azy ireny, fangiry firiana rehetra dia ianao no hanala an'izany. Tsaronay manokana eto ny reninay, renim-piahanay any misy azy ihany mijery anay izy amin'izao, dia ianao Tompo tena hoe amehery azy, hanome fahasalamana ho azy, tsokivy izy satria manana anao Jesosy. Dia vonina ohatrao ihany ny fiainanay manontolo ary ekane mba ho famirapirantanao Jesosy no tena iseho ary matoky izay fa tena mba ho tonga any amin'ilay fiainana tsara miaraka aminao dia any amin'ilay fiainana efa nampanantenanao anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany ary mbola sitrakay koa manambatra izany amin'ilay vavaka tena tsara nampianarinao manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie fanjakanao, atao anie sitraponao, ety hiatany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanana sahaza ao anay ary mamelany ny erikay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitotrana ao amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny rasy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
ry ankizy malala sy tanora malala tonga ny fotoana izay fampianarantsika ankehitriny dia mangataka antsika hitsangana mpitiavana vetivety ny mpampianatra azy koa anatin'izany sotra indrindra riavana amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika izay fantatsika tsara dia ny salamo 7:100 dia ny 5:10 salamo fa 7:100 dia ny 5:10 aitsika tsara izany dia vakitsika amin'ny fotsika feno fanatonana ilay mpahary antsika manao hoe averitsika indray mandeha riavana andeha ataontsika ankira izany amin'ny anaran'ny tompontsika dia averitsika indro fotsiny fanilo ny tongotro sy fazavany avanako ny tenako ny teninao andriamanitro fanilo ny tongotro sy fazavany avanako ny lalako ny teninao andriamanitro vavaka isika re tompo zokinay be fity loatra ianao Jesosy Kristy ny anaranao zanak'Andriamanitra velony ianao tongeto izay ankizy ny tanora zandrinao ivokiny amin'ny teninao indray dia mangataka izay Jesosy fananao masina ampomba izay lazainy eto itezananay eo amin'ny fiainanay sotra Jesosy amen afaka mipetraka ary isika rehetra zao misy tantara anankiray tsy lany amin'ny na ny amin'ny vorona anankiray ato amin'ny baiboly dia tsy inona izany fa ny voromahery inona moa zany lazaiko izany hoe voromahery inona filazana azy amin'ny teny vahiny ndraiky izy mahay be nareo zao ary fa 80 taona antsika sekoly alahady moa zao dia zao ary oka ny mila tsofina vetivety dia zao ny tantaran'ny voromahery dia tsy lany mamina ato amin'ny baiboly na olazaina foana isaky ny alahady ary dia misy foana ato fa ny anankiray no lazaintsika ny voromahery dia miaina tahaky ny fahaveloman'ny olombelona hoy ny baiboly any amin'ny salamo 7 miaina 20 taona ka hatramin'ny 20 taona dia tsika moa zao 80 taona zay no ankalazana an'Andriamanitra ny amin'ity sekoly alahady ity dia zao ary rehefa miantitra ny voromahery dia manana ny hoany izy miflesy tahaka zao mioritra zany dia tahaka zany koa ny vavany le bekany iny miflesy ihany koa dia tsy afaka misakafo intsony izy tsy afaka maka sahona tsy afaka maka voalavo dia inona nataony nomen'Andriamanitra saina izy dia niditra ny anaty kelakela-bato rehefa tao anaty kelakela-bato izy ry tanora sy ny ankizy dia nikovokovoka mavitao izy nanao inona izy hoe dia tsy maintsy misy zavatra miala dia niala daholo ny volony ny elany rehetrarehetrarehetra fa le mamololona kely sisa no nijanona teo inona indray nataony tamin'ny vavany izay tsy afaka mandray sakafo intsony nakapony dia niendaka le bekany dia vavany kely mahafinaritra sisany teo manarak'izay koa ny tongony ny kohany mafy be ny vato nataony hoana hoe rakizy kohany mafy be ny vato dia niongotra daholo no hoany dia inona sisany hita hoy ny tenin'Andriamanitra salamo 7:100 ny herinao dia hodindray toy ny an'ny voromahery to lasa mafinaritra ny mijery azy noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany isika koa ao anatin'ny 80 taona atsika tian'Andriamanitra hoe sorintsika daholo izay rehetra tsy mamendrika atsika eo amin'ny fiainantsika rakizy
izy mivonona ny amin'izany zany voalohany dia raina ny tompony amin'izany raha ankizy io ny 80 taona mandalo ihany fa ny fiainana mandrakizay ho antsika no antony anasorantsika zay rehetra tsy mamendrika antsika zany morankizy io ivavaka aritsika Tompo misaotra sady ny amin'izany teny omenao zany fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ny teninao izay Tompo omenao saina tony any ny vory mahery ihany koa zay mba tena anala zay rehetra mavesatra ty aminay atonga anay tena ikofokofoka mafy sy hianatra ny teninao amin'ny andronay rehetra dia ho todsoa amin'ny fiainana mandrakizay zay tanora sy ny ankizy ny mpampianatra anay misaotra Jesosy zoko be fitia ho anao ny voninahitra anio ampitso ary ho mandrakizay ho mandrakizay misaotra Tompo amen voninahitra ho an'ny Tompo ry havana. Maka soratra masina isika sy iain'ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Obadi raisina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 9. Obadi raisina amin'ny 10 ka hatramin'ny 9. Zao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny fampahoriana Jakôba rahalahinao dia voasaro-kenatra ianao ka ho fongotra mandrakizay. Tamin'ilay andro namitsahanao teny ampita, tamin'ny andro namahoan'ny vahin'ny fananany sy nidiran'ny hafa firenena teo amin'ny vavahadiny, avy nanaovany loka amin'ny Jerosalema dia mba toy ny anankiray tamin'ireny koa ianao. Aza finaritra mijoro ny andron'ny rahalahinao, mijery ny andron'ny rahalahinao amin'ny andro ahitany loza izay tsy misy toy izany. Ary aza mifaly ny amin'ny taranaka Joda amin'ny andro handringanany azy. Ary aza manao teny miavonavona amin'ny andro fahoriana, aza miditra amin'ny vavahadin'ny oloko amin'ny andro ahitany loza. Aza finaritra mijery ny fahantrana amin'ny andro ahitany loza ianao. Ary aza maninjy tanana tahaka ny fananany amin'ny andro ahitany loza. Aza mamitsaka eo amin'ny sampanandalana hamono izay afa mandositra ianao, ary aza manolotra izay sisa entiny amin'ny andro fahoriana. Fa efa antomotra amin'ny jentilisa rehetra ny andron'i Jehova, toy ny nataonao no mba hataony aminao kosa. Eny, hitsingerinao eo andohanao no nataonao, fa toy ny sotroanao reo teo an-tendrombohitra masina dia toy izany koa no isotroan'ny firenena rehetra mandrakariva. Eny, isotro izy ka hitelona ary ho toy ny tsy ary izy. Amen. Epistily ho an'ny Romanina, toko 2, andininy 1 ka hatramin'ny 11. Romanina, toko 2,
𝗓𝗏 ka hatramin'ny faraiky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka amin'ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa mandositra amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao, sa mavonao ny arehefa moram-panahiny sy ny fandeferany, fa ny famoarom-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Fa niditranao sy fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsara-marin'Andriamanitra izay amaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soamandrakariva ka mitady voninahitra sy lasa ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka amin'ny marina fa manaraka tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana, eny fahoriana sy fahantrana ho amin'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jetilisa koa. Fa voninahitra sy lasa ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jetilisa koa. Fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra. Amen. Filazantsara araka ny Luka, toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Luka toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Iary hitsangantsika toko. Nataon'i Jaona Batisa ary ny nampamatorany Herodazy. Ary tamin'ny taona 5 nanjakan'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗏 fony Pônty Pilato ny gouvernoura tany Jodia, ary Heroda ny mpanapaka tany Galilea, ary Filipo rahalahy ny mpanapaka ny tany Itoria sy Trakonitisy, ary Lizany ny mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa ny mpisorona be, dia tonga tamin'i Jaona zanak' Zakaria tany anefitra ny tenin'Andriamanitra, ary nakany amin'ny tany rehetra any amorony Jordana izy nitondra amin'ny batisa ny fibebahana famelan-keloka araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: injany misy feo miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalaka lehany, lohasa rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetry, ary ny meloka hitsy, ary ny lalana mikitaotaona ho amarinina, ary ny nofo rehetra hita amin'ny famonjen'Andriamanitra. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy mba ataony batisa: ry taranaky ny menarana, iza ny nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza vomendriky ny fibebahana, ary aza manao anaka-po hoe manana ny Abrahama. Orainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zaza ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Ray masino, manamasinanay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ry Tompo Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina, tsy hainay ny angina ka tsy hisaotra sy hideran-kalaza sy hame voninahitra anao. Mankasitraka fa afaka ny haino vaky ny soratra masina izahay. Misaotra anao no ny amin'ny teninao, aina ho any mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tonga ny fotoana ankehitriny hiainonay ny hafatrao izay ampitondrainao ny mpanomponao, dia ary-tsay aminay tsirairay avy ny fananao masina mba hanananay fifatohana hiaino ny teninao, mba ary ianao koa no hampanginan'ny feo rehetra
tsy hafanay miaino izany afatra avy aminao izany dia apetraka ifianao mpialantanana koa ny mpanomponao hitondra ny afatrao amin'reto vahoakana marobe reto tendreo amin'ny alalan'ny fananao masina ny lelany mba tsy hisy hovamba reto afa-tsy ny sitraponao rery ihany dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izy vavaka izao misaotra Tompo. Amen. ho aminao rehetra izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao neny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Luka 7 milaza ny amin'ny tantarany Jaona mpanao batisa na Jaona Batista. Jaona mpanao batista havan'ny Jesosy aranofo izy, zokon'ny Jesosy eo amin'ny 9 mbolana eo izy, zanaky Elizabeta sy Zakaria. Miavaka izy raha samy olona satria izy zany no tetezamita mampitohy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Izy no mamarina ny mpaminany ny testamenta taloha, anomboka ny tantarany mpaminany ny testamenta vaovao. Izy dia mpialoha lalana ny Jesosy Kristy. Nandritra ny 700 taona tsisy mpaminany teo amin'ny Israely. Rehefa tonga i Jaona dia manomboka ny ray ny vanim-potoana ny faminanino. Zay mampiavaka ny filazantsara, zay mampiavaka ny Jaona mpanao batisa. Ary zay mahatonga amin'ny 7:2 dia mitovy amin'ny fomba fanolorana ny boky ny mpaminany. Ny boky ny mpaminany dia tsy maintsy misy foana hoe tonga tamiko ny tenin'i Jehovah. Tamin'ny andro nakany ranona sy ranona dia tonga tamin'ny Jeremia ny tenin'Andriamanitra, tonga tamin'ny Isaia ny tenin'Andriamanitra. Izay mampiavaka natao hoe boky ny mpaminany. Tsy maintsy misy foana zany ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ilay mpaminany zany izay ambara. Dia io zany fomba fiteny amin'ny testamenta taloha zany io fanoratana ny filazantsara ny Jaona io amin'ny 2 io. Dia io zany raha mijeritsika ny any Ezekely dia mitovitovy amin'io. Ezekely 1:1 ka hatramin'ny 7. Ezekely 1:1 ka hatramin'ny 7. Ny bokin'ny mpaminany zany tsy maintsy misy hoe fahatongavan'ny tenin'ny Tompo. Hoy ny fanorina ny boky. Ary tamin'ny andro 15 amin'ny volana 4 tamin'ny taona 70 raha teo amin'ny babo teo amin'ny ondron'ny Kebara ny nisokatra ny lanitra dia nahita fahitana avy amin'Andriamanitra tamin'ny taona 15 tamin'ny volana taona 15 taoriana maboana ny Joakima mpanjaka dia tonga tamin'ny Ezekely mpisorona zanaky Bozy ny temin'i Jehovah tamin'ny tanin'ny Kaldiamina teo amin'ny moro Kebara ary ny tanan'i Jehovah tao aminy. Zay le hoe tonga amin'ny tenin'i Jehovah.
zay koa nitatsika amin'ny Lioka 7 amin'ny voalohany sy ny faharoa tamin'ny taona 5 nanjaka amin'ny Tiberio Kesara fony Ponty Pilato ny gouvernoura tamin'ny Joda ary Herode ny mpanapaka tany Galili ary Philippe Rahala ny mpanapaka tany Itory sy Trikonisty ary Lizania ny mpanjaka tao Abilene ary Anasy sy Kayafa ny mpisorona be dia tonga tamin'ny Jaona zanaky Zakaria tananefitra ny tenin'Andriamanitra ilazana le mpaminany mpialoha lalana ny Mesia mpaminany izay milaza ny amin'ny fitsenana ny Tompo ny perikopantsika dia milaza hoe tsenao amin'ny fihaviany ny Tompo ny afatra Jaona mpanao batisa amin'ny Lioka 7 ny andraisintsika afatra anankiroa rehefa mitsena amin'ny Tompo zany tsika ny zavatra voalohany dia mila miaona amin'ny Tompo ny olona mila miaona amin'ny Tompo isika vakitsika ny Lioka 7 andininy 7 hatramin'ny 9 andininy 7 hatramin'ny 9 vakitsika ary nankany amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana izy itory ny batisan'ny fibeba amin'ny famelan-kelo araka ny voasoratra amin'ny bokin'ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe injany misy fe miantso mafy ananefitra amboary ny lalan'ny Jehova taovy mahitsy ny lalan-kalena ny loasa rehetra ho totofana ary ny tenibotra sy ny avoana rehetra ahietra izay le hoe mila miaona amin'ny Tompo ny olona zay nanarana ny Jaona mpanao batisa fiaonana amin'ny Tompo voalohany indrindra dia amin'ny toriteny zay mahatonga ny Jaona mpanao batisa ny tory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka ny toriteny zay manambara fibebahana manambara famelan-keloka izay no omena amin'ny olona fa iaona amin'ny Tompo izy ary ny toriteny tsy maintsy mifanaraka amin'ny soratra masina tsy hoe mitoritoriteny fahatany Jaona nanandehandeha fa araka ny voasoratra amin'ny bokiny tenin'ny Isaia mpaminany ozy izy toriteny zany dia tsy hoe foroporona na ataotao fahatany fa mifanaraka amin'ny soratra masina be satria ampiaona amin'ny olona amin'Andriamanitra ianao izay zany le mampiavaka amin'ny toriteny zany ampiaona ny olona amin'Andriamanitra ary rehefa mandeha mitoriteny dia ny votoatiny lazainy hoe injany misy feo any anefitra milaza ny efitry ny faharatsiana milaza ny tany karankaina milaza ny fahantrana ny faharatsiana tany misy sira tsy maniry na inona manambara ny fon'olombelona io Andriamanitra miala nenina fa ho avy izy iaona amintsika ka maniraka hanamboatra lalana azoana miaona aminy amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalena misy lalana meloka hozy izy tokony ahitsy ny lalana zany rehefa tsy mahitsy sady mandreraka no mandany fotoana raha namboatra lalana zany ohatra hoe lalana mazenga na lalana Antsirabe dia hitanao tsara hoe miolakolaka le lalana le olona nanao ny lalana iny dia efa mahay mikajy izy hoe hivarotra solika aminao ny ray andro any satria mialavitra ny lalana raha vao miolakolaka mahay mihitsy le olona nanao an'le izy ary zany mahatonga rehefa afaka ny fianaran-tsoa ianao dia mahitsitsy be ny lalana satria tsisy tenibohatra na avoana anolakolahany azy fa raha mankany Antsirabe eo Tamatavy Mazenga sy ny takan'izany dia miolakolaka foana ny lalana izy satria natao izay alavitra azy mba hivarotana solika aminao mahatsinjo lavitra be ny olona rehefa manao ny zavatra zany rehetra zany amadika amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalena manjary ela le fiaonana amin'Andriamanitra lohasaha rehetra ho totofana hozy izy satria le lohasaha manambara le lavaka rehetra lavaky ny faharatsiana ny fitiavan-tena mandrevo manafinjavatra ao ambany ao ny tenibohitra sy ny avoana rehetra ahitra tenibohitry ny fitiavan-tena koa tenibohitry ny faharatsiana zay manakona ny olona tsy ahita n'Andriamanitra ary mbola teneniny koa lalana mikitotona izy ho amarinina saro-dalana
be vato la amin'ny semelle 3 km pied izy mahinona moa ny sokoto tsara ngamany zany dia zay le resahana hoe te mikotontoana zay zany tsy hafahana miona amin'Andriamanitra zay le lalana resahana eo zany lalana tsy hafahana miona amin'Andriamanitra le resahana eo mila amboariny lalana mampianjera lalana be fakapanahy tsy hahafaha amin'ny olona miona amin'Andriamanitra satria ilaina ny nofo rehetra hitazo izy ny malemy rehetra ny marary ny fahadiranovana ny olona rehetra ny osa mila mahita an'Andriamanitra mila mahita ny famonjen'Andriamanitra mila miona amin'Andriamanitra amin'ny olona ary zany mahatonga ny Kristy ao amin'ny Apokalipsy 7:20 fatatsika tsara hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka maninona ozy izy mandondona raha misy mihaino feko dia hiditra ao aminy aka raha misakafo amiko ary izy amiko mila manatona miona amin'ny tompo ny olona fa maninona moa ny olona tsy mety miona amin'ny tompo valiany Jaona 7 zany sokafantsika ny filazantsara araka ny Jaona 7 ny 7:20 hatramin'ny 1:20 7:20 hatramin'ny 1:20 Jaona 7 vakitsika amin'aran'ny tompo ary zao ny fanameloana fa tonga tany amin'izao tontolo zao ny mazava nefa le ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany izay rehetra manala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa andao hita miariary ny asany fa zay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany izao ny fanameloana ozy izy le safiditsika miteraka an'io tonga ny mazava fa aleny olona ny inona ny maizina inona ny antony ozy izy satria ratsy ny asany misy zavatra feniny ao tsy mety manatona ny mazava izy tsy mety miona amin'ny tompo izy satria misy zavatra ratsy afeniny ao ka izay rehetra manao ny ratsy izy dia mankahala ny mazava tsy manatona ny mazava satria misy zavatra tsy fofony ao misy zavatra tsy mety ao misy mikotontona ao misy tendrombohitra ao misy loasa ao ka tsy mety miona amin'ny tompo izy fa zay manao ny marina kosa izy manatona ny mazava ka sain'ny tompo ianao ankehitriny anala ny mikotontona rehetra amin'ny fonao ny lavaka rehetra ao lazaikanareo fa raha mitovy amin'ny arabe ny taminarivo ny fontsika rehetra tsy hiditra nan-danitra mihitsy isika ny pavé tsy pavé fa melon milahadahatra ny goudron mitototona gagana goudron ve zany ao ambany ao sa inona ny ao ny lavaka tsy etsony raha mitovy amin'ny arabe ny taminarivo ny fontsika tsy hiditra nan-danitra mihitsy isika dia mieritreritra zany inona ny mbola amboarina ao amin'ny fonao ao amin'ny fontsika ao mba hiona amin'ny tompo fa ny zavatra faharoa resaha amin'ny Jaona mpanao batisa amin'ny Luka 7 voalohany mila miona amin'ny tompo tsika ozy izy ka manamboatra ny fontsika fa ny faharoa mila mibebaka isika mba hipetrahan'ny tompo ao anatin'ny fontsika mila mibebaka isika mila miova mila miverina amin'ny tompo Luka 7:7 hatramin'ny 7 Luka 7:7 hatramin'ny 7 vakitsika dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba ataony batisa ry taranaky ny mena rano izy nanoro-hevitra nareo handosony fahatezerinao ko mamoaza vo mendrika ny fibebana ary aza manao anakapoa manana ny Abrahama rainay fazako aminareo Andriamanitra mahay manangana zanako an'i Abrahama amin'ny reto vato reto ary indro mipetraka ao amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky raha mitsy mamohitra dia ho kapaina ka atsipanaty aho hoy izy tamin'ny vahoaka rehetra nankeo aminy ry taranaky ny mena rano race de vipère zany manahirina ihany zany hoe ny olona manatona anao torotena atao hoe taranaka bibilava mafy toroteny Jaona mpanao batisa io
Ary mitako fibebahany raha nareo nataon'izany dia tsy verina ty tsononareo. Fa zany nataon'ny Jaona Mpanao-Batisa zany. Satria matahotra izy sao dia betsy androfa ny reto olona reto, sao dia tonga fotsiny mba horotsorotsyina amin'ny toroteny. Iza nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Tena mandositra ve anareo? Tena tsapanareo fa tezitra Andriamanitra amin'ny fahotanareo ka handositra anareo hiala amin'ny fahatezerin'Andriamanitra. Sa mba tonga hijery aviavy fotsiny sy very ho taingenam-pody hozongozon'ny rivotra. Manontany aloha Jaona Mpanao-Batisa inona tsara ny ampitondinareo aty. Tena hiala amin'izany mahataranaky ny menarana zany nareo, taranaky ny fitaka, ny fahotana ka mandositra fa tezitra Andriamanitra amin'ny fahotantsika. Tonga ny andro ny Tompo izay manameloka ny ratso fanahy. Raha zay no izy Jaona Mpanao-Batisa mamoaza vo miendrika ny fibebahana. Ndao hibebaka, ndao hiova, ndao anatona amin'ny Tompo. Aza mieritreritra hoe efa nahavita. Aza mieritreritra hoe zay taranaky Abrahama, zay tsy andevon'olona, zay zao. Fa andao anatona ny Tompo amin'ny fo madio. Tsy hanao rery ny zanak'Andriamanitra Abrahama. Ary Andriamanitra tsy voatery hanambotamby anao, fa afaka manangana vato izy anamboarany zanaka ho an'ny Abrahama. Ny vato dia manambara ny jentilisa satria ny jiosy mieritreritra hoe zareo zany tena taranaka voafidy. Hoy izy Jaona Mpanao-Batisa hoe Andriamanitra afaka mamorona zanaka. Tsy azonao ampifilafilaina Andriamanitra, fa afaka mamorona zanaka izy ankafany rehefa tsy bebaka ianao, rehefa tsy hiovy ianao. Aza miantehitra hoe za efa ela be tato, efa mpandray, efa zao. Tsy izay mihitsy hozy izy. Fa ianao ve manana fanan'ny fibebaha? Tsy fombafomba mpiangonana, fa finoana izay hanamarinana. Ka na vato ara tian'Andriamanitra dia lasa zanana. Ka ninona fahotanao izy ho fotsy tahaka noram-panala. Zay koa ny dikan'izany. Saingy tandremo izy fa andro famalina izany. Ny famaky efa miandry kongena aks. Miandry, mipetraka azy izy izy amin'ny fototro ny hazo tsirairay avy. Ny hazo rehetra zay tsy mamovo tsara izy dia maninona? Ho kapaina ka hatsipy anaty afo. Efa miandry fotsiny ny famaky izy amin'ny toerana, ary tsy azo valozana tsony io, fa miandry ny mpanainga azy fotsiny. Andriamanitra mbola miantso atsika hibebaka. Fa misy fotoana izy tsy miantso atsika hibebaka tsony, fa miantso amin'ny famaizana, fahatezerana. Izay ny dirany boky ny Obadia. I boky ny Obadia tia milaza ny toetran'Andriamanitra izay matetika adinontsika. Andriamanitra dia tena mpamaly faty koa, ary mitahiry fahatezerana ho amin'ny taranaka amin'ny fandimbo koa. I Obadia io milaza ny loza ho amin'ny taranak'i Edoma. Taranak'i Edoma zany taranak'i Esau. Esau moa raha lan'izy, raha lan'i Jakoba kambana zareo. Samy miteraka, samy nanana taranaka be dia be. Ka ny zanak'Isiraely na zanak'i Jakoba babo tany Egipta. Rehefa ody zareo nangataka lalana tamin'ny taranak'i Edoma hoe zay mba handalo eto. Taranak'i Edoma koa na taranak'i Esau dia olona be dia be. Tsy nanaiky ny taranak'i Esau na Edoma, tsy mahazo mandalo etinareo izy, sakana ny lalana. Voatery ny zanak'Isiraely namakivaky tany be fahavalo, namakivaky tamin'ny efitra, zay halan'Andriamanitra tamin'izareo. Rehefa tafiany fahavalo koa zareo zanak'Isiraely nitehatehaka ny taranak'i Edoma, ny andamy tamin'ny fahavalon'ny Israely. Izay ny anton'io arahantsika eny amin'ny fahadimy, izay mahatonga ny hoe noho ny fampahorianan'i Jakoba raha lanao izy. 1:1 tamin'ny andro namitsanao teny ampita, tamin'ny andro namaboany vahin'ny fananana, ianao falifaly nanenjy dresy. 2:20 aza finaritra mijery ny andro ny raha lanao amin'ny andro ahitany loza tsy misy to azy. Aza mifaly amin'ny taranak'i Joda. Zay nataon'zareo daholo. Zay nataon'zareo. Ny olona nandositra koa mbola midaroan'zareo. Zay ny zavatra mitranga.
aza manindry tananaka ny fananana ozy izy ny 10:20 vakitsika 10:20 fa efa ntombotra mijentilisa rehetra ny androny teo tony nataonao no mba atao aminao nitsingeriny ao andohanao no nataonao 700 taona tiarina azonareo moa zany vao mamala an'io Andriamanitra aza be geste hoe manao zava-doza anao dia tsy hamala Andriamanitra amin'ny fotoana malinya efa tsy tsaronao atsony le zavatra nataonao tany aloha zay ny manahira dia gagy ianao hoe ohatrany tsy mety tafavoaka aza amin'ny tsy mahita masoandro mitsy afaneninne le taloha ela be tany fa 700 taona io Andriamanitra fa mamala ny Edom toronao ndray zao ozy izy nefa zavatra efa ela be ka ndraindray ny zavatra ataontsika reny everitsika adinon'Andriamanitra fa tsy adinina io fa misy fotoana maliny an'io koa aminao zay ny ilana ny fibebahana mba tsy averin'ny tompo aminao ny fahotany ny fahatanorànao fa averiny io ary ndraindray efa ampitrany vao mamaly izy jere tsara fa 700 taona io ary zany ny fampitandremana nomeny Paul apôstôly ho an'ny jiosy sy ny jentilisa tamin'ny Romanina 2 Andriamanitra maharo-po mitaonanao ibebaka ho Paul apôstôly Romanina 2 manomboka amin'ny 14 Romanina 2 manomboka amin'ny 14 sao amavoinao ny areny famoram-panahy sy ny fandeferana ny faharo-po satria tsy fantatrao fa ny famoram-panah'Andriamanitra dia mitaonanao aninony aza mankahatra ny andro lavo matoy izy mandefitra aminao dia tia ny bebaka ianao aza miandry azy amaly tahaka ny famalinany Edoma saingy amin'ny 15 fa miditra anao sy ny fonao tsy mibebaka no raketanao fahatezerana miankese fahatezerana mivangongo ianao satria tsy mety hibebaka dia miamitombo ny fahatezerana ao aminao ao amin'ny 19 nahoana ozy izy izay amaly ny olona rehetra araka ny asany aby mizara roza amin'ny olona eto zany somary amin'ny endrika poésie ino atao hoe parallélisme antithétique ho anareo zay manao littérature zany hoe mirazotra mifototodika misy zavatra roa ataony mirazotra ao arahantsika manomboka amin'ny 17 ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy Lazara tsy fahafatesana inona nomena azy fiainana mandrakizay zay le ilana amin'le parallèle fa ho an'izay mitady ho amin'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia inona nomena azy fahavinirina sy fahatezerana zay ny parallélisme tapany voalohany double io parallélisme manaraka fahoriana sy fahantrana ho amin'ny amin'ny olona rehetra zay manao inona manao ratsy na amin'ny jiosy na amin'ny jentilisa zay ndray ny manaraka fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahy amin'ny olona rehetra zay manao ratsy dia mifamadika amin'io inona fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho amin'ny olona rehetra zay manao ny tsara na amin'ny jiosy na amin'ny jentilisa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra ozy izy Andriamanitra zany mitahaka ny kilalaontsika taloha zao tsy dia manao ny ankizy dia kosokosoka ao an-damosinao dia atao ohatran'izao izy mbola mahatadidy an'iny fa raha manao an'iny tsika ny ilany misy fa ny ilany fa ity parallélisme ity samy misy izy anankiroa ny ray ratsy ny ray tsara ny ray loza ny ray fiadanana nataoko ny lohanao ny fiainana sy ny fahafatesana mahay izy ianao misafidy ozy izy Andriamanitra zany manome zavatra anankiroa amin'ny tanany ankavisy ankabana ary zay le fitaomana anao ibebaka mba ho tanana anankiroa samy misy zavatra tsara no omeny anao fa tsy tanana anankiroa dia misy zavatra ratsy ny ray dia ho sahirana amin'izany ianao ary zay mahatonga an'io parallélisme io hoe ho an'izay mitady maharitra manao ny soa mandrakariva dia fiainana mandrakizay ho an'izay ho amin'ny tady ho an'ny tenany ihany tsy manaraka ny marina fahavinira sy fahatezerana amin'ny famadiny indray fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanany olona izay manao ratsy
voninahitra sy laza ry fiadanana kosa ho an'izay manao ny tsara. Ka amin'izao andro an'izao ary miandrana ny fihavian'ny tompontsika ho avy ny advento, ho avy ny krismasy, amboaro ny fonao. Mba ho vangin'i Kristy, andianan'ny tompo, mila miona aminy isika amin'ny alalan'izao toroteny izao. Ary efa aveo mila manana ny fanan'ny fibebahana isika mba ahazoany mitoetra ao anatintsika miara-misakafo amintsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Isika riava. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fiangonana. Irahanao hitsenanao izahay. Irahanao iona aminao Jesosy Kristy izahay ka hiaino ny toroteny. Hivelona sy hiaina amin'izany toroteny izany. Satria ao no ahafahanay manatona anao. Ao ahafahanay mandiny teny. Ao ahafahanay miala amin'ny faharatsinay. Nambaranao taminay Andriamanitro, maro e zavatra manakana anay tsy ahafahanay miona aminao. Ao ny fitiavan-teny, mialina izahay, miteny ratsy izahay, tsy manaraka ny sitraponao izahay. Asainao izay Andriamanitro, hiala amin'ireo zavatra izay manakana anay tsy hiona aminao ireo. Kehitriny Andriamanitro, tsy izany ihany, fa tokony mila miova ny fonay, mibebaka manatona anao izahay, ka manamboatra ny fonay, satria izany no sitraka ao Andriamanitra. Nefa Andriamanitro, tsy nahatanteraka izany sitraponao izany izahay. Manatona anao amin'ny amin'ny fanetrenteny, mangataka famindrampo sy famelany keloka avy aminao izahay. Kehitriny Andriamanitro, avelany elokay, satria feno faharatsiana ao anatinay, feno lavaka ao anatinay, ka indreto izahay Tompo, manatona anao amin'ny fanetrenteny, hibebaka eto anatrehanao. Minto koa izahay, fa Andriamanitra mpamindrafo sy mamela heloka ianao. Ary misaotra anao izahay ny amin'izany famindrampo izay omena ho anay izany, sy amin'ny famelan-keloka izay raisinay avy tamin'ny alalan'ny toroteny sy ny finoana ankehitriny, ary izay nomena ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Saotra anao ny amin'izany fitiavana ho anay izany. Amen.
ry havana malala raiso ampifaliana amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, izay mandray ny teny ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elony. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, no menjana ny lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho any izay mino any Kristy Jesosy. Baro amin'ny anaran'ny tompo ry havako, fa voavela ny elikareo midy eran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasary ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy sy voa ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Andriamanitra rainay io, misaotranao izahay ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao teo, ny nanambara ny andehananay amin'ny lala mahitsy mba hionanay aminao Andriamanitra, ary manambara koa fa mila mibebaka izay ary miova mba hiverinao aminao ary anamboatra ny fonay. Isaoranay ianao satria mbola mifitiavanao anay no nahatonga an'izany afatra ho anay ity ankehitriny ity. Ankehitriny izay dia mangataka aminao ny amin'ny fanatanterahana an'izany mba ianao Andriamanitra ny ara-iasa aminay, ahatanteraka izany afatra avy aminao izany, satria ianao dia efa milaza fa miaraka aminay hatrany na aiza ny toerana misy anay. Mivavaka aminao izay ankehitriny ny amin'ny sampana Dorcas izay tompony ity aladin'io ity. Ianao Andriamanitra izay efa nampijoro an'izany sampana izany no angatanay hatrany, ampijoro azy ireo ary ampitombo, ampiroborobo hatrany ny sampana Dorcas mba ho feno ny fananao masina hatrany ary toloranao ny fananao masina ary menao fahendrena hatrany ary fahombiazana amin'ny fitoriana ny filazantsara anao amin'ny alalan'izany sampana izany. Mivavaka aminao izay ny amin'ny sampana tsirairay avy amin'ity fiangonana ity, ianao no anome fananao masina hatrany hanory lalana amin'izay rehetra atao sy tokony aleha sy tokony ho tanterahana rehetra ao anatin'ny fivoriana maro samihafa sy ny rantsana maro samihafa. Ianao Andriamanitra koa ny angatanay ny amin'ity fiangonana ity izay nomenao ny mpanomponao Pasteur 𝗧𝗥𝗜𝗜𝗏 mianakavy. Ianao Andriamanitra no nanendran'izy ireo amin'ity, ianao no angatanay omban'izy ireo hatrany ary azakazaka izy ireo ka tsy reraka tahaka amin'ny voromahery. Ianao no anavitra an'izy ireo hatrany anampy amin'ny asa fanompona sy maro samihafa hatramin'ny fianarana rehetra ho an'ny zanaka. Ianao Andriamanitra nomba izy ireo hatrany satria ianao ny fidy an'izy ireo amin'ity fiangonana ity. Mivavaka aminao izay ny amin'ireo namanay izay tsy afaka miangona amin'ity an'ity misy ao ny antony maro samihafa tsy afahany tonga aty, misy ny anomana ny délégation pastorale Rariva, eo koa ny sasany misy tsy afaka noho ny tsy fahasalamana sy ny asa andraikitra maro samihafa. Ianao Andriamanitra no ampitoetra ny fananao masina hatrany amin'izy ireo mba hatsiaro ary hivavaka mandrakariva na dia tsy miaraka aminay eto azy. Eo koa ireo izay namanay izay tsy eto fa any ivelan'i Madagasikara manaraka amin'ny Facebook. Ianao Andriamanitra no angatanay no anamasina hatrany ary tsy ampiova ny finoany tsirairay avy amin'ny fifandraisana sy amin'ny mivavaka ary indrindra ampitoetra ny fony tsirairay avy ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Izany mivavaka izany dia apetraka amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Ry havana malala, aokitsika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoantsika kristianina izay irasantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apôstôlika izany. Mino Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany ao.
ary mihinany Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijalina napaka amin'ny Pontius Pilato nimbona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavan'Andriamanitra raitsytoa avy any iaviany tsara mivela sy ny maty mino amin'ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiambonan'ny olona masina famelan-keloka ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Fivaliana ho antsika ny mandray reto avantsika reto an'olotra ny sakrameta ho an'ny zanany. Vala ame 720 volony sy ny faharoa dia iroso amin'izany ny fianakaviana. Fifaliana ndraisantsika reto avantsika reto manolotra ny zanany ho amin'ny sakrametany batisa. Minotsika ny teny fanorenana izao sakrameta izao. Efa nimenahy ny fahefana rehetra nandandra sy ty an-tany ho ny Tompo. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary ino zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany teny Tompo zany ry havana dia mangataka anareo todika avatrana amin'ny fiangonana hamaky amin'ny pahabe maso ny fanekenareo. Manolotra ny zanakay ho manitsaraintsika izahay, ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny andro mpiainanay rehetra. Ekenay ny hahatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy ny anekenan'i Jesosy ho Tompo mba azony hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahinay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no enkinanay atanterahanay izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra ary matokia fa ny heriny ho tanterahana amin'ny fahalemeny. Itsika fiangonana koa dia tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ankehintsika ho amin'izany sakrameta masina zany dia itsika hitsangana ngataka ny fanahy masina. Ah
hivavaka isika ry havako. Andriamanitra raitsy toa, tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavanao anay. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nanomeny tamin'ny nanorenana izao sakramentany batisa izao. Koa mitalao aminao zay ra eo, manatre anay, oka ny fananao masina no mehery ny asa tanterahana eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony noho mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristiany izao. Ity zaza tao batisa ity aneo voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafiony zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminanony amin'ny asany fananao masina, izay mitarika azy isanandro isanandro amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao zay Tompo, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombony anao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isany vahoaka amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany ny fahasoavanao, ka mba mpaharitra azy sy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoko mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Omba ny fahasoavanao any ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonany amin'ny fitezana ity zaza ity. Ka tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha velomanana aintso ny laina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, anaka, aza matahotra. Efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao, eny ty zao zaza zao ka ty zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny raha fanampin'ny faharoa no raintsika iomanantsika raha teo amin'ny fanokanana ny hompandray ny fanasan'ny Tompo sady anaovana ny rakim-pisaorana ho an'izay ny tanteraka izany. Riavanao amin'ny Tompo
fifahasoavan'Andriamanitra izay hitondran'ny fiangonana dia manana ny reto olo-monjena ireto indray isika nanolo tena ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny Tompo miombonaina amin'ny Kristy amin'ny androm-piainany manontolo. Vavolombelon'ny antson'izy ireo isika, vavolombelon'ny fitiavan'ny Tompo, ary isika mpanay fanasan'ny Tompo rehetra dia miezaka koa manavao ny fanekena tsara nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Efa nampianarana ny fotompolona Kristy amin'izy ireo na tanteraka ny fanekena tamin'ny batisa, atolotra ankehitriny ho amasinina ka mangataka antsika hitsangana angataka ny fanahy masina. Ivavaka isika. Riray mandrakizay eo misaotra anao izay ny amin'ny fonay manontolo. Sitraka amin'ny mantso no manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny fitiavana hanatona anao. Dia manitra tsara sy mahatoky eo, nin'ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanoka ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsaha fahasoavana aminy. Nampianarinay ny filazan'ny tsaranao izy, ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azo amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny hahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalany izora, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoana izy ireo. Ry Tompo Andriamanitra eo mba hianore ny vavaka rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisiko izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka-mpamonjy anay no angatahanay izany ho azy ene, ary ho an'ny iray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny Lazara voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoentsika ny tenin'ny Tompo. Hoy ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny any amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, ôka izy andany tenany sy hitondrany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na inona iza no avery ny ainy ny amiko dia azo izany. Fa inona moa so azony olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona ny meny olona ho takaly ny aina? Fa na iza nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny raha lahako nabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona naikany hatrehan'ny olona eke kosa ny hatrehan'ny raiko izay nandanitra. Fa nazovona no andany hatrehan'ny olona ho lavo kosa izy eo ny hatrehan'ny raiko izay nandanitra. Amen. Misy fanekena araka izany ho valiana ro araka ny fonareo. Ianareo va amin'Andriamanitra paratsika sady tiantsika ka manomeny Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Mino an'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo? Mino sy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanekena tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina tamin'izany, ka izany fanahy masina izany mitarika anareo amin'ny lalan'ny fahamarinana ankehitriny, ka iezika ianareo ho ten'Andriamanitra ankatoy ny sitrapony, ahatsiaro vavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompoam-pavahana sy fanasan'ny Tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky ny otisy ankatoy aho. Okarinareo hitodika any amin'ny fiangonana hanona ny anaranareo hanamafy amin'ny pahabe maso ny fanekenareo. Izao raha solofinirina tendro Loris. Izao raha solofinirina tamin'ny Loris dia manaiky sy mino fa i Jesosy no tompo sy mpamonjay. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena, ka ekeko ny otisy hanompo azy amin'ny foko rehetra dia nanapa-kevitra aho ny handray amin'ny fanasan'ny Tompo izay anehon'ny mino ny fanekeny ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no ambaran'ny Tompo amin'ny fiangonana sy mipino tsirairay ny sitrapony, koa hiezaka aho eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toritena, fiaraha-mandinika soratra masina. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandroana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako, ary ezaka aho ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomenay mba hanipoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hantanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra, ary
ny fanamasina ny meny heriny ho anareo itodika ty anareo raha solofonirina tendry lorisa noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarany ray sy ny zanakary ny fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenany Kristy asainay anao ny renjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo ko Andriamanitra ilay tsy toy izay faniantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ambiorana ampitoetra anao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana maheresy sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Raha solofonirina tamby lorisa noho izany fanekena ataona teo izany dia aminaran'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay manamasina anao izay tsodrana anao izay ka mandray anao ho isan'ny momba ny tenany Kristy asainay anao ndray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo ary Andriamanitra ilay tsy toy izay faniantsonao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiorana ampitoetra anao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny finoana maheresy sy mahatanja fa amin'ny Tompo momba anao. Vavaka isika Tompo Andriamanitra misotranao izay no ity ora no menao hiainanay eto anatrehanao ity apetraka eo an-tananao ray eo ireto mpanomponao ireto izay vao avy nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy ka namaly izany antsonao izany izy taio ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fatokinanao ka mba homeo azy ny hery aretany amin'izany noho ny fananao masina ianao ihany no aoka anomana azy anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao ataovy marina ny fibebahany matanjaka amin'ny finoana tsy azo zogozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalany izany ary sehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany bavaka aminao izay Tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina mbanjana ny fanjakana mandrakizay efa nampanentenainao ho an'ny zanakao eno izay riray ny famindrampo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay noentinay mivavaka amin'izany amen. Rehefa nefa nasan'ny Tompo vaovao tany mafy ananareo mba tsy hisy aka ny satrobonina reo mandehanaka amin'ny tombo amin'ny fahatsarana rehetra amen. Ny antsan'ny folo alin-dahatra manao ny hira fisaorana.
mijery aty. Hiditra amin'ny fotoanany sampana mpanazava stily isika. Ry havana dia mbola mitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ihany no mbola iarabanay anareo kristianina rehetra natratra izao maraina izao. Araka nefa voafaritra ao anatin'ny tety andron'ny fiangonana moa dia anio alahady 12 ny volana Novambra no voatendry amaranana amin'ny fomba skoty ny taom-panabeazana 2020 320 ary anokafana ny taom-panabeazana 320 420 eto amin'ny fivondronana fa 500. Koa noho izany dia antsoina ireo tonia dia ny tonia amin'ny vondrona mpanazava sy ny tonia ny vondrona tily iroso aty anoloana anokatra ny fotoana amin'ny fomba skoty. Anokatra izao fotoana izao amin'ny fomba skoto isika koa mangataka ny skoto rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana. Ankehitriny ary dia faly midera misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra isika noho ny fitantahana ny fiainan'ny sampaty ka natanteraka sy nahalavorary ny anjara asa fanompony nandritra iny taom-panabeazana 2020 320 iny dia ny fanabeazana ireo ankizy sy tanora ao aminy. Koa dia manokana izao fotoana izao isika mba hamarana izany taom-panabeazana izany. Mialoha izany anefa dia rariny sy hitsiny raha manao tatitra fohy sy tsotra amin'ny fiangonana izahay makasika izany. Mariana ety ampiandohana fa nihetsika sy ny sahanasa rehetra ny tanterahana nandrehetra izany dia efa voarakitra ao anatin'ny 3T tety andro ny fiangonana avokoa.
na izany aza dia tsara ihany koa ny mampatsiahy na dia efa fantatry ny rehetra aza fa inona moa ny atao hoe sympathie. Ny sympathie dia sampana iray miorina eo anivon'ny fiangonana izay mikendry ny anabe, ny ankizy sy ny tanora, vavy sy lahy amin'ny alalan'ny skotisma. Ny zava-kendreny amin'izany dia ny atonga ny mpikambana ao aminy hijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny ataony rehetra ka ho vonina hiasa amin'ny fiangonana, ho olom-pirenena vanina, hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny mpiarabelona ary ny fiarahamonina ary ho andry ny fianakaviana. Arak'izany, ny hetsika sy ny sanasa rehetra izay nitanterahana nandritra ny taom-panabeazana iny dia mikendry ny anatratra ireo viana sy tanjona voafaritra ireo. Amin'ny ankapobeny dia azo sokajiana ho anankiroa lehibe izany. Ny voalohany dia ny fiofanana, ny fanabeazana, ny fampianarana ireo mpikambana ao anatin'ny sympathie. Iza daholo moa ny mpikambana ao anatin'ny sympathie? Misy ny atao hoe mpikambana fototra na ireo beazana izay alalantsika azy. Misy ireo mpikambana mpanabe na ny mpiandraikitra. Misy ny mpikambana mpitantana na ny komity mpivondronana, ary misy ny mpikambana mpanoana na ny FMT roeso, fikambana ny mpanazava stily tranainy ary ny sakaiza. Ny voalohany zany dia resaka fohy dia fohy mikasika ny fiofanana sy ny fanabeazana ary ny fampianarana isika. Ireo mpikambana mpanabe sy mpiandraikitra na mpiandraikitra dia manaraka fiofanana mitohy mandrakariva eo ambany fandaminan'ny sympathie eo amin'ny faritany Analamanga Fovoany, ary mifanaraka amin'ny dingam-piofanana izay misy ny mpiandraikitra tsirairay avy. Izany fiofanana izany dia ahafahan'ireo mpiandraikitra mivoatra amin'ny lafiny rehetra, ara-teknika skoty, ara-tsaina, ara-panahy, ka ahafahany manatanteraka ny asa fiandraiketany an'ireo beazana eo ambany fiadidiana. Ireo mpikambana mpitantana ihany koa na ny komity mpivondronana dia tsy diso anjara amin'izany satria dia hofanina hahalala ny ambaratonga ndrafitra misy eo anivon'ny mpanazava stily eto Madagasikara, manomboka amin'ny sympathie fohy be ka hatrany amin'ny fitandremana, ary dia ampahafantarina ny adidy sy ny andraikitra miandry azy mba hahafany manatanteraka ny asany amin'ny maha-mpikambana mpitantana azy. Amin'ny ankapobeny, ireo fiofanana ireo dia tanterahana amin'ny alalan'ny lasy na seminera na fivoriam-be, komity lehibe, fivoriana sy ny hafa. Tsindriana etony fa ny fiofanana rehetra dia ahitana fampianarana soratra masina avokoa ka mba hatanteraka ny hoe fampivelarana ny maha olona manontolo. Izay no raha tenenina amin'ny teny tsotra sady fohy ny mikasika ny fiofanana. Fiofanana ny mpitantana zay sy ny mpanabe. Fa ny fanabeazana na fampianarana ireo mpikambana fototra kosa, araka nefa hitantsika dia tanterahana isaky ny sabosy tolakandro eto ambany fitarihan'ireo mpiandraikitra isan-tsampana. Misy ny sampana mavo, maitso, mena sy ny sisa. Ny fampianarana amin'izany dia miompana amin'ireto zavatra ireto: teknika skoty, soratra masina, fahalalana ankapobeny sy fitaizana olombanina, olom-pirenena izay afaka andray andraikitra hitondra fiovana sy fivoarana eo amin'ny tontolo sy ny fiarahamonina misy azy, anjakan'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana amin'ny sehatra rehetra. Ankoatr'izany, ny sympathie dia mandray anjara amin'ny asa sosialy, fanohanana amin'ny samy kristianina, fanampihana ny sahirana sy ny sisa. Eo amin'ny lafiny ara-panahy dia ahitana fampianarana soratra masina avokoa, arak'izay efa voalaza teo ny resaka rehetra ateo anivon'ny sympathie.
taona ity. Ny antony fantatra moa zany a dia ny fifindran-toerana no ny asa teo amin'ny ray aman-dreny a, no ny fianarana zay tsy maintsy nialan'ireo mpikambana teto Antananarivo a, dia teo ihany koa ny antony fifindrana fiangonana sy ny fiovana andraikitra, satria misy ireo mpiandraikitra zay tsy maintsy nifindra miala ato amin'ny fivondronana zany a, satria vao antso ho filoha any amin'ny faritany Analamanga afovoany. Izay a raha fitinina ny tatitra mikasika ity taom-panabeazana ity. Izany rehetra izany dia totosa tsy noho ny herinay sy ny fahaizanay na noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay momba sy mitany sampatia tamin'ny fotoana rehetra, koa dia atolotra azy ny saotra, ny dera ary ny aja ary ny voninahitra. Manaraka izany dia atolorana fisaorana eram-po-eran-tsaina ireo mpitandrina rehetra zay tarihin'ny révérend docteur 𝗧𝗥𝗜𝗏𝗫𝗜𝗜 sy ny biron fiangonana manontolo, izay tsy ny kely soroka na fohy andro na fohy fotoana na ny taiza ara-panahy na nabe ara-tsaina na norohevitra ary nanitsy ny dian'ny sampatika mbola mampijoro azy ankehitriny. Isaorana ihany koa ireo sampana velona sy fikambanana rehetra izay mijoro eto anivon'ny fiangonana tamin'ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana. Atao farafilaza nefa tsy ny kely indrindra ny fisaorana anareo ray aman-dreny beazana, ianareo komity mpivondronana namana, ireo mpanazava stily tranainy na ny sakaiza, ary ny kristianina tsy ankanavaka izay teo anilanay mandrakariva nanoana tamin'ny lafiny rehetra, indrindra mitondram-bavaka ka nalavorary ny dian'ny sampatia. Andriamanitra neha malisoanareo, anonitra ny laninareo na ny vola na ny fotoana na ny hery, dia hoeniko ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ianareo ka andeha ianareo tsy sasatra, hiazakazaka, tsy ho reraka. Dia mangataka atsika hitsangana. Ankehitriny dia ambaranay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina fa mifarana androany 12 Novambra 2020 ny taom-panabeazana 2020 2020 eto amin'ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy fivondronana fa 500. Dia mahazo toerana tompoko. Izao kosa isika dia rosy amin'ny fanokafana taom-panabeazana 2020 420. Ireo tonia zay tantana ny fanabeazana eto amin'ny fivondronana mandritra ity taom-panabeazana ity zany a, dia ireto avy: ao amin'ny vondrona mpanazava ny cheftaine Andriamahery Zokoloina Andrianina na Marira Milema. Ny ao amin'ny vondrona tily a dia ny chef Antrarivo Rabiala Félicien na Angoa Mazoto. Dia asaina ireo tonia zany hiantso ireo mpiandraikitra zay hiara-iasa aminy mandritra ity taom-panabeazana ity. Dia ireo mpiandraikitra kosa zay voatonina anarana dia hitsangana eo an-toerana ihany. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ireto avy indray izay mpiandraikitra izay manavao sy manolo tena ho amin'ny fanabeazana ireo zanantsika amin'ity taom-panabeazana manaraka ity ao amin'ny vondrona mpanazava. Ao amin'ny vorokely na sampanamavo izay mitaiza sy manabe zazavavikely iainaka hatramin'ny 12 taona dia ahitana ny Razafindratsima ny Tiarso Mélanie na Cheftaine Mélanie, Rakotiniaina Tolo-Janahary Nicole Diamondry na Cheftaine Diamondry, Andriana Aljaona Vadisoa Feizoro na Cheftaine Vadisoa, Ramahery Tomialy na Cheftaine Mialy izay lanatsiny fa tsy eto noho ny antony manokana, Rabenandrasana Niriasina Miora na Cheftaine Miora Niriasina, Razavelo Miora Nirina na Cheftaine Miora, Ramarson Anjamalalana Andrianina na i Cheftaine Andrianina,
ary asina vala nomena sarobidy alvina na cheftainy alvina. Ao amin'ny sampana maitso na mpanazava kosa izay manabe zatovavy 12 ka hatramin'ny 14 taona dia iandreketany rabela Helenique 𝗔𝗥𝗜𝗔𝗐𝗏 Sylvia na cheftainy 𝗔𝗥𝗜𝗏, rakoto mandimby Eva Saoubinienne na cheftainy Eva, adasolo Dera Flavia na cheftainy Dera, Teava Maeva Nortina na cheftainy Maeva, ary rasolonirina Reine Tafita na cheftainy Tafita. Ny ao amin'ny sampana mena na afo kosa izay manabe tovavy 12 taona no mihoatra dia iandreketany Andriamahery Zoasina ny Fanaperana na Emeria Midare, ary rakoto zafy Ravaonoelitiana Fanirina na Lolona Faniry. Ny zava-kendren'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara moa dia ny anabe sy an'olokolo ary andray anjara mifampivelarana ny maha-olona feno ireo zazavavy, zatovavy ary tanora zazavavy ao aminy ho vavolombelon'i Jesosy Kristy, olom-pirenena vanona ary andro ny fianakaviana. Koa ankehitriny ary dia manentana antsika izahay mpianakavy ny finoana, indrindra fa isika ray aman-dreny tsy hakanavaka piditra ny zanantsika eto anivon'ny fikambanana, fa anisan'ny sampana izay manabe sy mitaiza amin'ny maha-olona feno ny mpanazava, na ara-panahy, na ara-pihetsepo, na ara-moraly, na ara-piaramonina, na ara-tsaina, na ara-batana, ary ahitana ny salan-taona rehetra. Ny fotoam-pivoriana moa dia isaky ny asabotsy matomboka amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora arivo. Non'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ny tily eto Madagasikara kosa dia manana ny tanjona ny amolavola zazalahy sy tanora ho vavolombelon'i Jesosy Kristy, olom-pirenena vanona ary andro ny fianakaviana. Koa ny vondrona tily eto amin'ny sapely militaire Pahibe dia reto avy ny mpiandraikitra hiara-iasa atateraka izany. Ho an'ny sapana mavo ahitana zazalahy latsaky ny 12 taona dia misy any Randriamalefitra Mano Sabrina no Akela izay alana tsiny fa tsy eto toerana no ny antony arak'asa. Ravelo Manatsovo Nirina Safidy no Balo, Andriaromanana ny Aina Finaritra no Bagera, Rasamy Arivonjy lahatry ny Avotina no Silna, Rahary Malala Nantenaina no Aty, no Menjanahary ny Aina Ahitantsoa no Ta, Rafanoarana Narindra Entso no Ka. Ho an'ny zazalahy 12 taona hatramin'ny 19 taona kosa dia reto no miandraikitra izany. Rakoto Malala Kristian na Kafamano no tompo-toerana na chef d'unité. Rakoto Mamonjy Sonzaka Olivier na Salanatony no mpanampy na chef assistant. Ranaivo Armino Donarlin no chef instructeur na mpampilalao. Rabaroelina Andriniena Stefano na Pinjy Mifaly, mpampilalao na chef instructeur. Rakoto Nirina Tsiresoleo Dilianina na Soranjamiay, mpampilalao na chef instructeur. Ho an'ireo sapana mena kosa izay ahitana zazalahy 19 hatramin'ny 17 taona dia ahitana ny Andrianarivao Rija Valoery na Zokiolona Andrianarivao, Andriamamonjisoa Njanto Andrianjakarivo na Onkamandramby na ihany koa Zokiolona Andriamamonjisoa, Randrianilaina Say Finoana na Zokiolona Randrianilaina. Ho an'ny sampana fahaefatra na mena fify kosa izay ahitana ny zazalahy 17 hatramin'ny 20 taona dia ahitana ny Rakoto Arson Sedra Erika na Zokiolona Rakotson, Ratsaovola Iniasy Erika na Zokiolona Ratsaovola. Dia ireo indray izay tompoko no mandrafitra ny vondrona tily ato amin'ny sapely militaire Pahibe ny mpanabe ka mangataka antsika ray aman-dreny misy salan-taona sy kajy taona ho an'ny zanantsika ka manentana anareo mandefa azy ireo. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen.
dia ambaranay amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ary dia ambaranay amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ary fa misokatra anio alahady faharoambin'ny folo ny volana novambra 2024 ny tompanabeazana 2024 420 eto anivony sampana mpanazava stily fivondronana fa 500 dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mahazo toerana tompo. Izao ary no afatra zay omenantsika ho amin'ity taom-panabeazana ity. Tsy verenana intsony zany ny fanentanana azo ataony tonia teo mikasika ny fanasana ny ray aman-dreny mba handefa ny zanany hirotsaka ho anatin'ny sampaty. Fa ny afatra manaraka dia makasika atsika kristianina. Ny mpikambana mandrafitra ny sampaty dia misy sokajiny efatra, dia ny mpikambana mpanabe na ny mpiandraikitra, ny mpikambana fototra na ireo beazina, ny mpikambana mpitantana na ny komity mpivondronana, ary ny mpikambana mpanoana na ny FMT roeso, na ny fikambanan'ny mpanazava stily tranainy ary ny sakaiza. Ankehitriny raha mijery nareo dia anankifito zao ny tazako eto ny komity mpivondronana. Nefa izany komity mpivondronana zany dia tena hery lehibe amin'ny fitantanana sy fampandehanana ny sampana mpanazava stily. Koa dia manainga zany zay atsika kristianina na lahy na vavy na mpitovo na manambady hirotsaka anatevin-darana n'izany komity mpivondronana izany mba ahafahanareo mitondra ny anjara birikinareo amin'ny fitaizana ny tanorantsika atao amin'ny fiangonana. Dia tahaka izany koa zany ny mpanazava sy ny tilitranainy satria tena nangina dia nangina izany fikambanana izany. Ny afatra manaraka dia mikasika atsika rehetra ihany moa zany, indrindra fa ny beazana. Mahazo laka ankehitriny eto amin'ny firenentsika ny zava-mahadomelina, ny rongony sy ny karazany zany, dia manentana zany zay mba tsy hidirantsika amin'izany fifohana zava-mahadomelina izany satria manimba ny tena, manimba ny saina, manimba ny fiainana, manimba ny fianakaviana ary manimba ny firenena. Dia ho anareo beazina, raiso tsara ny fampianarana izay mainy mpanabe anareo, tahirizo ary kolokoloy ary ampiaro ny anatra rehetra izay omena anareo satria na kely aza ny andohanareo dia ho lehibe indrindra ianareo no ny hafaranareo. Izay no afatra. Ka ny vinatsika zany amin'ity taona ity dia ny hoe fivondronana fa 500 mivoatra amin'ny maha-olona manontolo, vavolombelona maharesy lahatra sy mahataona ny hafa. Zay no vinako dia miorena tsara, tano ny finoana ho ampinga, tanterao ny fanompoanao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mangataka ny mpitandrina hitondram-bavaka ny sampana. Hivavaka isika. Misaotra anao zay tompony amin'ny sampana mpanazava stily izay namarana teo ary manomboka indray ny taom-panabeazana. Petraka ambany fahasoavanao iray beazana, ny mpanabe, ny rafitra fitantana ny mpanoana, ary izay rehetra ray aman-dreny anatin'izany. Tsy faly andefa ny zanany fotsiny manao skoto fa andraindraikitra ho kape ho FMT roes ary tahiny tetikasa rehetra izay alahatra ho tanteraka amin'ny anaranao. Ka ny fahasoavanao mombana indray makivaky ty taona ity, anananay zaza endry tazatovo matanjaka amin'ny finoana amin'ny fanantenana amin'ny fitiavana, ny amin'ny anaran'ny Kristy irery ihany. Amen. Dia antsoina indray ary retonia roa mianada amarana ny fotoana amin'ny fomba skoto.
so amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. dia ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra reantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy indray vaovao ray izao marain'izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Isaro n'Andriamanitra fa totosa soamatsary omaly sabotsy tontolo andro ny fivoriana teknika ny ara-mpitandrina biraon'ny fiangonana ary ny sampana sy fikambanana rehetra teto amintsika mahakasika izany ny 3T 420 sy 4 isarona ihany koa isika rehetra nandray anjara na totosa soamatsara an'izany. Aorian'izao vaovao zao dia andray fitenenana ny avy ao amin'ny sampana VFL avy eo ihany koa ny avy ao amin'ny sampana Dorcas. Aorian'izay dia ny tompony andraikitra amin'ny fanompom-pavahana amin'ny teny anglisy dia anana anjara fitenenana ihany koa. Aorian'ny fanompom-pavahana zao marain'izao dia anatanteraka famangina mpiara-mivavaka avy ny hôpitaly ny fiangonana atao zany eto am-piangonana ihany. Avy amin'ny sampana fifoazana Hebreo 7:12 ny andinin'ny 2:12 fahazamana dino anao soa sy antra fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Ilazana isika mpiandry fa ny sabotsy 20 Novambra ho avy izao no fianamben'ny safifa eny an-tany mena Atsinanana. Ny voalohan'ny volana sy ny faharoa amin'ny volana Desambra kosa dia misy ny recyclage-ny safifa eny amin'ny Fofikry Ankadikely. Avy amin'ny sampana Sekolelahady mivegnana mianatra fanomanana ny fankalazana ny krismasy ny mpianatra sy ny mpampianatra Sekolelahady rehetra ary ny tany-ketsa ao aorianan'ny kulta amin'ny teny anglisy. Ampatsahivina ihany koa ny mpampianatra fa mbola misy ny fivarotana ny mug ny polo ny casquette ny 60e afaka vidiny zany rehefa mirava ny fiangonana. Avy amin'ny sampana Dorcas mijanona mpikambana rehetra nio aorian'ny fanompom-pivavahana. Rakim-pisaorana misaorana Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana na ranomasina. Salamo 7:1 ny andininy voalohany. Rakim-pisaorana atolotra noho ny fitsingerenan'ny taona nahaterahana ho an'ny sampana Sekolelahady sy ny fiangonana. Rakim-pisaorana misaotra anao ry Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitra fa mbola nanehoanao ny fahatsaranao ka nomenao tombon'androm-pahavelomana ka nahatratra ny tsingeritaona nahaterahako. Apetraka aminao mandrakariva ny fiainako sy ny ankonako. Misaotra raha io. Atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela sy ireo mpitandrina mizatra raha mangataka vavaka. Rakim-pisaorana mamindrafo ho amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao araka ny be ny fiantranao vonohy ny fahadisoko. Sasao madio mba ho afa-keloka ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Salamo 50 ny andininy voalohany sy 2. Ianao Jehovah ho nodikiko aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo ny fahamarinanao ka afao. Atongilano amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Salamo faraky amin'ny 70 ny andininy voalohany sy 2. Misaotra anao Jesosy tamin'ny tantananao ahy nandritra ny 420 taona tao amin'ny orinasa izay asako. Ankiniko aminao mandrakariva izany asako izany sy izay momba rehetra matoky ny fintantananao aho. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny révérend Dr Rakotsafy Mikaela sy ireo pasteur stagiaire ary ho an'ny asa sosialy iandraiketan'ny sampana Sekolelahady. Teny fisaorana Salamo 7:70 ny andininy 220 na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Ny vadiny Andrea Miamiaingotiana ny zanany ny zafiny ndray tapo aminy ny fianakaviana navelany Tokla Dr Ramaromanana Rivson dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatotosany fikarakarana azy farany hatramin'ny fametrahana azy any amin'ny toerana ny rasana ny fitsanganany tena maty. Maneho fisaorana sy fankasitrahana ihany koa fianakaviana manontolo ny tapaka sy namana ny mpiara-monina ny mpiara-mivavaka tsakanavaka izay naneho fitiavana ny arahory sy ny fanolotanana taminay nandritra ny fotoana ny atrehana ny fahoriana. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo ka androtsaka mandrakariva ny fiadanana fitahiana sy ny fanambinana anareo. Misaotra tompoko ny fianakaviana dia namela fararakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana. Fisaorana izay fianakavian'ny tompoko vavy Ravony Arso Elizabeta dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno ny fiangonana miaramila Paibe tamin'ny fitompo-vavahana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fampaherezana ny fianakaviana
tamin'ny alarobia 9 novambra lasa teo misaotra indrindra tompoko samy hotain'Andriamanitra fianakaviana ihany koa dia namela fararakitra dia toy izany indray fa vaovaray ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Ny filohalevitry ny sampana vonitra fototra laika eto amin'ny fiangonana. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany Matthieu 5:5-7. Dia izany teny fanevan'ny VFL izany ny arabanantsika rehetra iray taiza eto amin'ity fiangonana fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo anday ity. Ny antony mpandraitra-pitenenana dia mikasika andrindrakira izay nokarakarain'ny sampana tamin'ny alahady 7 oktobra lasa teo izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny tety andro sy tetikasan'ny sampana amin'ity taona 13 ity. Ny voalohany dia isaona an'Andriamanitra izay tompon'ny asa naniraka anay sy nitary nomba tamin'ny fanatanterahana izany asan'izany. Ny faharoa dia isaona etoana ianareo mpikambana izay nanaiko fitaovana teo am-pelatanan'Andriamanitra ka tsy nikely aina tamin'ny ezaka ho fandavorariana izany asan'izany. Ny fahatelo dia isaorana ny mpitandrina, ny biraon'ny fiangonana, ny fikambanan'ny olona sy ny diakona izany nanome ny fankatoavana sy ny fahazondalana na tanterahana izany tety andro sy tety asan'ny sampana izany. Ary farany izay atao amin'ny farafilaza fa tsy nikely indrindra dia isaorana mitafitafo ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana sy isika mpianakavin'ny finoana rehetra izay nanohana anay tamin'ny fanjifana ny tapakila tamin'ny indrindrakira iny. Andriamanitra manakare-pahasoavana anie amenanareo ny loharampitahiana rehetra. Toy izao ny tatra fohifohy mikasika izany. Nalafy tapakila manokana miisa 700 izahay izay nitsofaina tamin'ny sandany R1,000 ary koa tapakila tsotra miisa 500 izay nitsofaina R3,000. Ny vola azo dia mitentina 1,560,000 ariary izay mariana entona fa mbola tsy eo am-pelatanan'ny sampana ny andro tokony izay mitentina 1,360,000 ariary. Ko anentanana sy angaviana anao izay mbola tsy nahefa ny vidin'ny tapakila mba hanantona ny mpikambana mahazatra anao sy ny mpikambana akaiky anao indrindra. Misaotra tompoko, voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany. Amen. Izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zavatsoa sady mahazo sitraka avy amin'ny Jehovah. Ohabolana toko 7 ny andininy 2 izany tenin'Andriamanitra izany no iarabanay sampana Dorcas antsika mpianakavin'ny finoana na tratra izao alahady maraina izao. Araka ny toroatean'ny sampana ry havana dia ny sampana Dorcas dia mikarakara ny aim-panahin'ny kristianina tsirairay avy miaraka amin'ny mpitandrina. Dia araka izany indrindra no anomananay ny mariazy faobe izay ho karakaraina, izay ho tanterahana amin'ny 14 ny volana desambra ho avy izao eto am-piangonana. Koa manentana antsika rehetra izay mbola tsy vita mariazy izay tonga eto androany na ny anatin'ny fianakaviana any mba iroso amin'izany fanatanterahana ny fitsofan-drano ny fanambadiana izany eto anatrehan'Andriamanitra. Ka ho an'ireo izay liana amin'izany dia aoka mba hanantona ny mpitandrina na ny biraon'ny sampana. Trano sy arena no lova avy amin'iray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehovah. Amen. Ho ampitombona amintsika rery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny afisy izay hitantsika aty ivelana aty ry havana dia faly izahay fikambanana katekomena sy ny komity ny 10 taona nijoroan'ny biraon'ny katekomena mampahafantatra antsika fa
ho tontosaina ny alahady faha 20 ny volana novambra izao ny fandefasana ny sarimihetsika ara-pilazantsara eto amintsika. Tsara ho fantatra ry havana fa io sarimihetsika io dia tsangam-baton'ny 10 taona nijoroan'ny braony fikambanana 𝗓𝗓𝗓𝗜. Izy io ihany koa dia entina hitoriana filazantsara tsy eto amintsika irery ihany fa eny amin'ny toerana rehetra izay hanirahan'ny tompo antsika hanatanterahana izany fitoriana izany amin'ny alalan'ny tafika masina. Manaraka izany dia ampahafantarina antsika ihany koa fa ireo mpilalao rehetra ao anatin'ny sarimihetsika, ireo teknisianina mpikirakirany sary sy ny feo, ny mpanoratra sy ny mpanatotosa dia mpiara-mivavaka amintsika eto daholo ihany izy ireo avy eo amin'ny sampana sy ny fikambanana 𝗓𝗓𝗓𝗓. Ka hitantsika amin'izany fa tena mana-talenta tokoa isika ka isaorana an'Andriamanitra lehibe izany talenta nomeny antsika izany hoentina hanompoana ny anarany. Koa manasa antsika ry zahay fikambanana 𝗓𝗓𝗓𝗓 ny komitiny 10 taona ho tonga amin'ny faha 20 ny volana novambra izao amin'ny 2 ora tolakandro eto am-piangonana ihany. Na vahiny tonga manatrika izao fotoana izao na isika eto an-terana dia voaasa amin'izany avokoa. Amin'ny 2 ora tolakandro ny fotoanantsika amin'izany. Ka ny fandraisana anjara dia natao amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa, tsy sanatria hoe amidy amin'ny vidiny mirary ny filazantsara fa haintsika fa betsaka tokoa ny fandaniana tamin'ny fanatanterahana izany sarimihetsika izany. Koa ny tapakila tsotra dia tsy fahintsika amin'ny vidiny 10,000 monja ary ny fanasana na ny invitation dia 5,000 AR. Ny invitation moa zany dia misy tsakitsaky ho zaraina eo ampidirana amin'io fotoana io. Koa manasa antsika izay ho tonga maro ho voninahitra Andriamanitra ary hiaraka hijery film isika ary indrindra handray ny filazantsara amin'ny alalan'ny sarimihetsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny teny ao amin'ny Matio 7:20, andininy 7:20 sy 20. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy izay nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Izany baikon'i Jesosy Kristy izany ry havana no manery anay solotena avy eo amin'ny voamieram-panomana ny fanompoam-pivavahana teny anglisy 𝗧𝗥𝗓𝗓𝗓 hijoro eto anatrehanareo mba hanao fanentanana. Araka ny iarahantsika mahalala dia anisan'ny fanapahan-kevitra noraisina tany amin'ny synode lehibe fa 7:20 tany Sambava tamin'ny aogositra 2024 ny anome lanja bebe kokoa ny teny vahiny amin'ny asan'ny 𝗓𝗓𝗓𝗓 ary anisan'izany ny teny anglisy izay teny nentin'ireo misionera avy amin'ny LMS nitondra ny filazantsara teto Madagasikara tamin'ny taona 1870. Koa nanapa-kevitra ny departementan'ny fiangonana 𝗧𝗥𝗓𝗓𝗓 fa ny fomba hanomezana lanja bebe koa zany teny anglisy zany dia amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana feno atao amin'ny teny anglisy manaraka ny perikôpa izay atao isaky ny alahady 2 folakandro manomboka amin'ny 2 sasany. Zany fanompoam-pivavahana amin'ny teny anglisy zany dia mikendry zavatra anankiroa. Voalohany aloha dia fiverenana andoharano amin'ny lova izay napetraky ny LMS tamintsika. Ary faharoa dia fibanjinana ny hoavy satria iaraha mahalala ny toerana ananan'ny teny anglisy amin'ny mahateny pirenena azy.
koa ny fifehezana n'izany teny zany amin'ny alalan'ny fanimpom-pivavahana dia antenaina fa anome aina vaovao ny fanimpona ny Jesosy Kristy ary koa anomana kristianina bebe kokoa iroso amin'ny fitoriana ny filazantsara ho amin'ireo mila vonjy ireo vahiny miteny anglisy eto amin'ny firenentsika na koa andeha anitatra ny sahan'ny 𝗧𝗥𝗜𝗜𝗜 amin'ny firenena miteny anglisy mba hizara ny filazantsara